Misehatra ny fampianarana ambony kosa indray toy ny fanozisan-taona dia mikarakara varavarana misokatra ny ISPM etsy Ambatomaro Atsobolo ho an'ity taona 2024 dia nanomboka ny talata 5 Jolay teo izany varavarana misokatra izany. Nanomboka ny fahadimy volana Jolay lasa teo ny varavarana misokatra karakarain'ny ISPM na ny Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar etsy Ambatomaro Atsobolo. Etsika izay efa fanaony isa-taona mba hanehoana ny voka-pikaroan'ireo mpianatra. Raha ny voalazan'ny tompon'andraikitra ity fitoeram-pampianarana ambony ity dia zava-dehibe ny fanaovan'ireo mpianatra ireo fikaroana. Ireo fikaroana ireo moa dia mandray anjara lehibe amin'ny fanofanana ankizy eto amin'ny SPM satria ny fianarana dia tsy vita ny fianarana an-dakilasy ihany fa misy koa ny fandraisana anjara betsaka ny mpianatra amin'ny fikaroana izay mitady ireo hevitra na mbola tsy ny fahaizana na tsy ny anarana tatao am-pianarana ary dia mandalina an'ireny ahafahana mampiatra ireny misehatra ny asa izay mifanandrify amin'ny lalam-piofanana izay hisafidian'ny ankizy. Efa 103 teo ireo voka-pikaroana arantin'ireo mpianatra avy amin'ny lalam-piofanana samihafa hita ety amin'ny ISPM. Iray amin'izy ireo ny Magic Basket izay voka-pikaroan'ny mpianatra amin'ny filière informatique, multimédia, communication, intelligence artificielle. Ny projet anay dia Magic Basket ny titrany. Jeu izy io, jeu lalaovana physiquement dia karazana lancer franc zany le izy dia ny fandehan'le izy omena temps chronométrena zany dia isaina ny isana panier matinao. Misy niveau anankiefatra izy io dia mila mahafeno 20 points vao tafakatra amin'ny niveau manaraka. Ohatr'izay hatrany hatrany zany le izy mandrapatonga niveau 4. Azony rehetra tao moa no mitsitsika ity varavarana misokatra ity izay manampy ihany koa ireo mpianatra hisafidy ny lalam-piofanana tsara rahana ao aorian'ny bac. Mitohy hatramin'ny sabotsy 7 volana Jolay ho avy izao ity hetsika ity.